Alléluia, alléluia, wow. Miarabantsika rehetrarehetra tsy ny fotoana mahafinaritra ao anatin'ny fandarana baiboly teny velona irahantsika miMCTV sy ny révérend Dimy Andreasson. Tenin'Andriamanitra miteny any bokon'ny Ebolina toko fahaefatra andininy faharoa amby roapolo ary aina ho an'izay mandray azy ny teny dia mitondra fahasalamana ho amin'ny vatandrehetra. Andriamanitra mahita fa ny olona miandrandra ny teny dia ny olona iantefan'ny teny dia olona feno fiainana araka n'Andriamanitra zany olona zany ary ho salama. Tianao ve ny ho salama? Mankitahita teny olona manam-boninahitra teny tokana avy aminao tompo dia mino afa ho sitrana marariko dia ho Jesosy tongava araka ny finoanao sitrana mararinao. Afaka mody ianao izy Jesosy dia lasa ilay manam-boninahitra anao. Teny an-dalana nisy olona tsemboka be nizakazaka n'antony azy, tompoka aza misahirana tsony ianao fa efa sitrana mararinao. Dia ho Jesosy tamfiry zay nitranga dia nitenin'ilay oralay olona sefosefo be dia tsaroany Jesosy ilay manam-boninahitra fa tamin'ny fotoana ilay nitenin'i Jesosy hoe tongava araka ny finoanao. Nizaniza manaraka ty fandaranty androany, nizaniza miandrandra fa ty teny tonga ho fiainanao ty dia teny ampiona aminao amin'ilay anjara voatendrinao dia ilay mahasoso matsara anao. Tsy fantareo inona mahasoso matsara anao amin'ny herinandro ty? Fanjavonany trosa ve? Fandoavana ny hofatrano telo volana ve? Fandoavana ny ekolazy ankizy any amin'ny reny grandes écoles reny ve? Somary lafilafy le izy a. Fa zao rehefa Andriamanitra momba anao tsy mampitsangamenatra anao zany matoa navelany hiditra tany ny zanako dia tia nylazainy hoe hiaraka aminareo aho dia zany hevitra andoha izany eo amin'ny toerinareo. Fa tian'Andriamanitra tsika hiankindoha amin'ny mandrakariva na mibitika indrindra na amin'ny lehibe indrindra. Ny olona nge rehefa mbola eritreretiny hoe vitany a dia ataony ihany. Fa ny tena marina Andriamanitra ny teny hoe matoky amin'ny kely ianao mpanapaka be. Tian'Andriamanitra tsika na amin'ny zavatra mibitika indrindra ao amin'ny fiainantsika dia akintsika aminy satria Andriamanitra ny hoe te araka atsika amin'ny fiainantsika rehetra ary te hanatanteraka ny zavatra nambarana izy. Zay na tonga azy hoe raha mino ianao iza mino enao ina ny tranga ahitany voninahiny, iza mino enao, iza mino za, iza mino isika rehetra dia ina ny tranga ahitany voninahitra Andriamanitra. Ary ny voninahitra Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny teny tonga tao amin'ny fiainako sy tao amin'ny fiainanao dia ny fahatanterahany iny teny iny rehefa inotsika izany satria nino le manam-boninahitra dia tanteraka arak'izay ninony. Nisy fotoana Jesosy tonga tamin'ny toerana iray tao Kaparinao dia nisy lehilahy malemy nentina olona teo anatrehany dia hoy Jesosy hoe hitan'i Jesosy ny finoan'ireo nitondra azy dia hoy Jesosy tamin'ilay malemy hoe voavelany heliko ao. Dia nisy olona monimonina tao dia niteny hoe fa nga tsy Andriamanitra ihany ny mpamela heloka fa izy ty olona ty milaza hoe mamela heloka. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fantatry Jesosy ny tao ampon'izy ireo. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo hoe fa inona morako ako ny miteny amin'ity olo ty hoe voavela heloka ianao sa ny miteny aminy hoe sitrana be tao mifandrinao dia ndeha eto mody izany. Dia hoy Jesosy hoe zay ary tononoko a sitrana izy a tsangana dia be tao mifandrinana dia nitsangana le malemy ozy ny tenin'Andriamanitra dia mibatainy le fandrinany dia netinody lesym-panahy. Zavatra mahafinaritra dia zao rehefa hitan'i Jesosy ny finoan'ireo olona mitondra azy. Ianao afaka mitondra olona amin'ny lahady zao tonga avy mitondra olona hiaraka aminao makany tempoly tao hiadidirany tompo hoe reny le olona be olana reny fa rehefa ho hitan'ny tompony eto ozy ny tompo hoe voavelany elona satria namaly ny antsonao izy. Raha ny tena marina tsy ianao ny valiany antso fa Andriamanitra mihitsy satria tenin'Andriamanitra ny teny fa zay rehetra tarihan'ny fanamasan'Andriamanitra ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ny teny toreo filazantsara amin'ny nofo rehetra. Mahatonga etsika masarika olona mitondra olona any amin'ny any tempoly iona amin'i Jesosy dia satria fantatsika inotsika kokoa fa ny tempoly ny toerana lazain'i Jesosy hoe trano fivavahana ary ny trano fivavahana trano fonenan'Andriamanitra zany ary trano fandraisan'Andriamanitra olona
dia rehefa netana teo mitoerana nisy an'i jesosy nisy an'andriamanitra ilay malemy dia nilatsaka ny teny hoe voavela heriko ianao sitrany ianao mitsangana beton mifandrianao afaka mody ianao dia nitsangana ilay malemy nataony tompo taminy ny tompo atao any tsiray mpanaraka ity fandarany ity satria ny tenin'andriamanitra aina ho an'izay mandray azy mitondra fahasalamana ho amin'ny vatany rehetra tsy fantatra hoe inona zavatra andrandrainao antenainao androany fa marary ve ianao marary ve ny tokantranonao marary ve ny asa mandraranao marary ve ny fifandraisanao marary ve ny fiainanao manontolo ozy ianao ao jesosy ahoana loatra izy ty ho jesosy voaverany heriko aho satria naniny nanesy tena teo mifanatreseny ianao baiboly ny teny zay manesy tena anao asandratra dia rehefa manesy tena anao dia asandrany ianao dia ampionany amin'ny zavatra masoso matsara anao ary masoso matsara ny mpanaraka ty fandarany ity androany dia mivaolam-piainany tsy fantatra samy manana ny zavatra ilayntsika samy manana zavatra andrandrayntsika fa ny zavatra azo antoka sy inoana dia zao ny tenin'ny tompo tsy niverina aminy raha tsy matotosa zay nandrahany azy Isaia 5 ianao zay teninao zay mihitsy fa 5:50 andininy faraika amby folo tonga aminao ny teny matateraka ny nandrahan'ny tompo azy ny teny afaka ianao mandresy ianao tonoko ny mpanaraka ty fandarany ity sitrana afaka mandresy femivoninahitra fihevitry ny devolo mitongotra aminy tsisy ambinina naomby ampo azy fahasoavan'andriamanitra tongoka isy fahitatsitsaka fahita amty amin'ny tontolo andro am'ty volany ity dia amin'ny zavatra kinasa sy heverina ho vita soa amin'ny anarany Jeso Kristy raiso izany manoatra mimpandresy ianao halleloia mandoa misoran'andriamanitra amin'ny zavatra andrandrainao sy antenainao fa mamanga ny tokantranonao mamanga ny fiainanao ny tompo dia mitondra valim-bavaka izy manoatra mimpandresy amen